Jesosy malala o, sotranao izahay satria mbola nomenao tombonandro ahavelomanay anio. Mideranao ray, mankalazanao, manandratra anao. Jesosy Tompo, mangataka ny fitarian'ny fanahinao masina amin'izao andro anio izao. Oka ianao fanahy masina, iteny amin'ny alalako, ka ny nofo rehetra dia tsy hanana anjara amin'izao fotoana izao. Ka mitenena fanahy masina, satria fitaovanao aho, fiasananao aho. Jesosy Tompo, mangataka ny ranao, andrakotra ahy, sy ny ankonako, ary ny asanao, sy ny olonao tsiraray avy Jesosy. Ka amin'ny anaranao Jesosy no andidiko sy androahako ny asa matin'ny Satana rehetra, ka dorana amin'ny ranao izany, satria ny ranao dia afo mandevona mandany ny fahavalo rehetra, ka tsy manan-kery, tsy manam-pahefana aminay izany. Satria ianao Jesosy no manda afo manodidina anay tsiraray avy olonao. Misandrata Jesosy eo amin'ny seza fiandriananao, amboary ny olonao mba hiverina indray ho ao ambalanao. Misaotra Tompo. Alleluia. Amen. Mbola faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo aho anio azoma fatelopolo ny volana Desambra 2022. Ry havana, anio aho dia asain'ny fanahy masina ampahery Antsika tsiraray avy ampitandrina Antsika tsiraray avy ny amin'ny verset izay nomeny ny teny izay nomeny izay hoe ny amin'ny Fitoeran'Ny Maty. Ny amin'ny Fitoeran'Ny Maty. Ry havana, ny fanahy masina dia lehibe indrindra ary mampitandrina Antsika foana izy mba tsy ho alany ringana Antsika ary tsy tiany isika ho very any amin'ny afobe. Amen. Tamin'ny alarobia no nomeny fanahy masina ahy ny verset mampitandrina an'izany. Ary koa ny tantaran'ny Lazarosy sy ilay mpanan-karena mba ampitandremany Antsika, satria tena efa akaiky Jesosy ary romotra mafy Satana mitady angalatra Antsika mba ho ampijaliany any amin'ny elo mandrakizay. Ry havana, ao amin'ny Ohabolana toko 17 andiny 5:10 ka hatramin'ny 6:10 ovakintsika io amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ny dinta mananjanaka vavy roa dia ny hoe omeo. Misy zavatra 3 tsy mety voky, eny 4 aza no tsy milaza hoe aoka izay: ny fitoeran'ny maty sy ny kibo momba, ny tany izay tsy voton-drano ary ny afo koa no tsy mba milaza hoe aoka izay. Amen. Io teny io no nomeny fanahy masina, afaka omaly araka ny teneniko teo, dia ny amin'ny hoe ny fitoeran'ny maty. Ry havana, misy ny fitoeran'ny maty, ary ny fitoeran'ny maty dia ho an'ny olona izay very any fary afo mandrakizay. Efa mijaly sahady any amin'ny fitoeran'ny maty ny olona izay maty raha ohatra ka very ny fanahin'ilay olona. Manambara izany mihitsy ny tantaran'ny Lazarosy sy ilay mpanan-karena. Hojerentsika kely rehefa avy eo, satria izay no tiany fanahy masina ampitandremana Antsika mba tsy ho rendrika isika, mba tsy ho very ny fanahintsika. Ry havana, ny tenin'Andriamanitra eto dia manambara fa ny dinta mananjanaka vavy roa dia ny hoe omeo. Izany hoe mangataka foana izany ilay zanak'ilay dinta. Io no raisiny ataony ohabolana eto. Ary koa hoy ny tenin'Andriamanitra, ny fitoeran'ny maty sy ny kibo momba
ry havana, ny fitoeran'ny maty dia tsy mety ho voky zany, fa mihinana foana izay fanahy very. Lanina zany ny fanahy very. Dia miteny koa ny tenin'Andriamanitra hoe sy ny kibo momba ny vehivavy izay tsy mety mahazo zanaka, zany hoe momba dia tena maniry foana ahazo zaza. Dia eto koa ny tenin'Andriamanitra miteny hoe ny tany izay tsy voton-drano, zany hoe ny tany rehefa maina karakaina dia tsy mety voky, mila foana rano mba ampamandomando azy, mba hampavelona n'ilay tany, azo ambolena, azo ampiasaina. Ary ny afo koa no tsy mba milaza hoe aoka izay. Amen. Ny afo, ry havana, rehefa mahandro sakafo isika, raha ohatra ka adino ny mamono ny afo, dia may tanteraka ny vilany na ny sakafo, ary mandoro trano koa raha izany. Raha misy afo ohatra eny taneteny ohatra hoe arehitra, ka raha tsy ajanona iny afo iny dia ho may tanteraka tsisy fiafarana ny manodidina rehetra. Dia tahaka n'izany koa ny afo be izay farimy rehetra afo mandrakizay, fitoeran'ny maty, ry havana, zava-doza. Aoka isika hitandrina mba tsy ho lasa any. Andao jerentsika ny tantaran'i Lazarosy sy ilay mpanan-karena. Ao amin'ny bokin'ny Lioka, toko 4:20, 7:20 ka hatramin'ny 1:30. Ovakintsika izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Nisy lehilahy mpanan-karena iray ny akanjo volomparasy sy lamba rongony fotsy manify, sady nanaram-pofatratra isan'andro tamin'ny fafinaretana. Ary nisy mahantra ferena iray antsoina hoe Lazarosy napetraka teo anilan'ny vavahadiny. Izy dia naniry mba hihinana izay latsaka avy tamin'ny latabatra ilay mpanan-karena, nefa ny amboa kosa no avy ka nilelaka ny feriny. Ary maty ilay mahantra, dia noentin'ny anjely ho anetratra ny Abrahama. Ary maty koa ilay mpanan-karena, dia nalevina. Ary raha nijaly tao amin'ny fitoeran'ny maty izy, ka niandrandra, dia nahita any Abrahama teny lavitra eny, sy Lazarosy teo atratrany. Dia niantso izy hoe, ry Abrahama raiko mamindra fo amiko, mba irao i Lazarosy anatsopoka ny tendro ny ratsan-tanany amin'ny rano, mba ampangatsiatsiaka ny lelako. Fafadiran'ovana ao eto anatin'ity lelafo ity. Fa hoy Abrahama, anaka, tsarovy, fa efa nahazo ny zavatsoanao ianao tamin'ny andro ny ainanao, ary Lazarosy kosa dia ny zava-dratsy, fa ankehitriny dia izy no ampiononina aty, ary ianao kosa no fadiran'ovana. Ary amin'izany rehetra izany misy tevana lehibe manelanelana Antsika, mba tsy ho afa-mita ankeny aminareo izay te hiala ety, ary tsy ho afa-mita ankety aminay izay eny. Dia hoy izy, mangataka aminao ary aho ry raiko, mba irao i Lazarosy ankany amin'ny tranon'ny raiko, fa manana rahalay 5 aho, ka ilaza tsara amin'izy ireo mba tsy ho tonga aty amin'ity fijaliana ity koa izy. Fa hoy Abrahama taminy, manana any Mosesy sy ny mpaminany izy, aoka hiaino azy ireo izy. Fa hoy kosa izy, tsy ary Abrahama raiko, fa raha misy avy amin'ny maty akany aminy, dia hibebaka izy. Fa hoy Abrahama taminy, raha tsy miaino any Mosesy sy ny mpaminany izy, dia tsy ety ino izy na dia misy mitsangana amin'ny maty aza. Amen. Ry havana, io teny io no nomeny fanahy masina
hoe ampaherezany antsika mba hitandremantsika. Eto ny tenin'Andriamanitra dia manambara sahady ny amin'ny mpanan-karena izay tsy mihay ny mahantra, izay tsy mandrara ny mpangataka na eny an-dalana izany. Mampitandrina antsika izany ny fanahy masina anio fa raha manana ny tokony omena isika nefa tsy manome dia mety ho lasa tahaka an'ilay mpanan-karena any amin'ny hafobe isika. Ry havana, zava-doza ny miandry ny olona tia tena, ny olona tsy manome ny mahantra nefa manana ny tokony omena, ny olona manango-karena nefany ho rava tanteraka izany, satria zava-poana izao tany iainantsika izao, ary ho levona sy ho potika araka ny tenin'Andriamanitra izay netiko teto teo alohan'izao video izao. Ry havana, eo amin'ny 9:20 ka hatramin'ny 1:20 dia manazava ny tenin'Andriamanitra fa ilay lehilahy mpanan-karena dia ny akanjo volomparasy sy lamba rongony fotsy manify sady nanaram-po fatratra isan'andro tamin'ny fafinaretana. Amen. Ilay lehilahy io zany ilay mpanan-karena dia tena hoe tsara fitafiana, tsara fitafiana, ary tena hoe nanara-po amin'ny vola aman-karena izany na ny sakafo, satria eto ny tenin'Andriamanitra dia miteny momba ny amin'ny sakafo, mba nendrasany Lazarosy mba ahazo ambambon-tsakafo avy amin'ilay mpanan-karena. Dia eto ilay mpanan-karena dia nambara ny tenin'Andriamanitra fa tena hoe nanaram-po fatratra isan'andro tamin'ny fafinaretana, zavatra maro isan-karazany izany. Ary eo amin'ny 9:20 dia ilay mahantra dia ferena izany, zany hoe feno fery zany ilay Lazarosy, ary napetraka teo anilany vavahadin'ilay mpanan-karena, napetraka. Zany hoe izy zany mety no bataina mihitsy satria mety tsy afaka mamindra, satria hoe napetraka. Zavatra apetraka dia nisy tao tanana nametraka anazy hoe apetraka eto ito. Dia eto zany i Lazarosy napetraka teo anilany vavahadiny ilay mpanan-karena, dia naniry izy mba hihinana izay latsaka avy amin'ny latabatra ilay mpanan-karena, avy eny amin'ny latabatra izay mbola latsaka izany, izay mbola latsaka amin'ny tany. Ny zavatra latsaka amin'ny tany dia efa maloto ho an'ny biby ary tonga dia ariana. Eto nefany izay ny andrasany Lazarosy, tena ontsa izany. Dia ny zavatra nisy eo anefany araka ny tenin'Andriamanitra dia ny amboa kosa no avoka ny lelaka ny feriny. Mangirifiry zany ry havana, fery tsy voasitrana, lelafinalika, tena marary ary mangirifiry izany, tsy tanty izany. Zany hoe tsy nirarahin'izy ireo zany izy, mazava tsara ny tenin'Andriamanitra eto, tsy nirarahin'izy ireo. 9:20 ka hatramin'ny 7:20 ary maty ilay mahantra, maty zany Lazarosy, dia noety ny anjely ho any an-tratran'i Abrahama. Aleloia, aleloia. Ary maty koa ilay mpanan-karena dia nalevina. Eto zany tenin'Andriamanitra dia mampafantatra antsika hoe ny olona iray rehefa very any amin'ny fahaverezana dia atao hoe alevina, nalevina. Fa ny olona anankiray izay ho voavonjy ny tompo izay ho tafakatra any an-danitra dia entin'ny anjely mody any an-trano. Aleloia, aleloia. Eto ilay mpanan-karena dia nalevina ary tonga dia nijaly tao amin'ny fitoeran'ny Maty. Nijaly tao amin'ny fitoeran'ny Maty. Tonga zany dia any amin'ny hafobe, any fitoeran'ny Maty, tonga dia mijaly.
ary tonga dia afino ao satria teneny Tenin'Andriamanitra eo ambanibany eo. Dia na dia tao anaty fitoerany maty ara izy ka ny andrandra dia nahita ny Abrahama teny lavitra eny sy Lazarosy teo atratrany. Haleloia, mahafinaritra izany. Ilay mpanan-karena, ilay ratsy fanahy, izay tsy nanaja ilay olona mahantra tamin'ny fahavelony, dia izy no any fijaliana mandrakizay. Fa ilay mahantra kosa, ilay nailikilika no eo atratrany Abrahama. Saorana ny tompo lehibe izany. Ary nahita izy, hita ilay mpanan-karena fa eo atratrany Abrahama i Lazarosy. Zany hoe mahita zany ny avy eo amin'ny afobe, mahita ny fahatsarana ery an-danitra ery, satria ny andrandra izy, zany hoe nijery ambony, ambany izy zany. Eo amin'ny 420 dia nanambara fa hoe niantsoantso ilay mpanan-karena, ary ny teny izy hoe ry Abrahama raiko mamindra fo amiko mba irao i Lazarosy anatsoboka ny tendro ny ratsan-tanany amin'ny rano mba ampangatsiatsiaka ny lelako, fa fadiran'ovana ao eto anatin'ity lelafo ity. Amen. Ry havana, ilay mpanan-karena tsy nandrarany Lazarosy no miantso any Abrahama ray, atsony mitsy hoe raiko, dia nangataka famindrapo amin'ny Abrahama izy, ary nangataka amin'ny Abrahama izy mba aniraka ny Lazarosy anatsoboka ny tendro ny ratsan-tanany amin'ny rano. Ny tendrony ny ratsan-tanany Lazarosy no nangatahany tamin'ny Abrahama mba ho atsoboky i Lazarosy ao anaty rano. Ny tendro ny ratsan-tanany mba ampagatsiatsiaka ny lelany ilay mpanan-karena. Zany hoe raha atsoboka ao anatin'ny rano ny tendro ny tanantsika dia gotikely iray no azontsika amin'izany. Raha ohatra ka hoentiny ny tondro tanana iny atao amin'ny vavantsika na atao amin'ny vavan'olona, dia gotikely iray na roa fotsiny no latsaka. Izay no fiangavian'ilay mpanan-karena. Lazarosy ilay fenofery, ilay tsy nirarahiny, ilay nalotoloto teo ambany lelafiny alika no iangaviny mba ho azahoany gotona rano, mba ho ao ambavany. Ilay olona tsy najainy akory, tsy nijereny akory no iangaviny mba ahafahany azahoany goty na rano anankiray ho ao ambavany, mba ampangatsiatsiaka azy, satria ao anatin'ny lelafo izy, may ny lelafo, may ao anaty afo. Dia ilay olona tsy nirarahiny no ekeny ampiditra rano ao ambavany, ny tanany Lazarosy, izay hitany teo aloha fa mahantra sady be fery. Aleloia. Ry havana, mitandrema isika, mitandrema fa Andriamanitra tsy azontsika vazivaziana. Oka izay ny fampideraderana, firy ny mpitondra fivavahana sy ny mpivavaka amin'ny tômôbilina luxe, amin'ny trano be miezinezina, amin'ny fitafiana miova foana, amin'ny fandehanana any amin'ny mpanao volo, manamboatra volo, vola lalanina fotsiny, ividiana akanjo mihoatra lavitra ny tokony hovidiana, sakafo misonenenika tahaka n'ilay mpanan-karena, nefa ny mandalo eny an-dalana eny, mahita ny mpangataka eny ambany tunnel, eny amin'ny arabe, andalovana fotsiny mianjonanjona. Ry havana, tandremo fa zava-doza sy mahatahotra fitoeran'ny maty no miandry anao, raha ohatra tsy miverina amin'ny tompo ianao, me ho any mahanitra. Toizantsika ny tenin'Andriamanitra, araka ny teneniko teo, efa ao anatin'ny lelafo izy. Zay no teneniny eo amin'ny 420 hoe fafadiran'ovana ao. Izay no natonga azy nangataka gotona rano amin'ny Lazarosy, satria ao anatin'ny lelafo izy.
eo amin'ny 5:20 ry havana dia namaly azy Abrahama na nambara taminy fa efa nahazo ny zavatsoany izy tamin'ny andro izay niainany. Ary Lazarosy kosa dia zava-dratsy. Amen. Io lay niteneniko teo. I Lazarosy toy ny mahantra eny an-dalana. Isika dia manana ihany ny hoanina, manana ihany ny tafiana. Mila isika mijery an'izy ireny. Dia hoy ny Tenin'Andriamanitra eto hoe fa ankehitriny dia izy no ampiononina aty ary ianao kosa no fadiranovana. Amen. Fadiranovana mandrakizay ne io fa tsy hoe koa mandalo fotsiny ihany. Ne ny Lazarosy dia nandalo fotsiny ihany, fa ny an'ilay mpanan-karena dia ho mandrakizay, tsy izy fiafarany. 19 dia nanazava ny Tenin'Andriamanitra fa misy tevana lehibe manelanelana an'izy ireo, ary tsy afaka mifampita ny andaniny sy ny ankilany. Tsy afaka zany, satria rehefa ao amin'ny afobe dia ao amin'ny afobe, rehefa any an-danitra dia any an-danitra. 17 dia hoy izy, mangataka aminao ary aho ry raiko, mba hirao i Lazarosy ankany amin'ny tranony raiko. Dia nangataka indray zany ilay mpanan-karena mba anirany Abrahama any Lazarosy mba de hiteny any amin'ny mpiray-tam-po aminy, any amin'ny rahalainy, satria mbola manana rahalay anankidimy izy. Ry havana, ny maty tsy manana valim-pitia intsony. Ao amin'ny boky mpitoroteny no miteny an'izany. Rehefa maty dia maty, tsy afaka miresaka amin'ny maty intsony isika. Tsy afaka manao ninina intsony ny havantsika maty, na ny raintsika, na ny mpiray-tam-po amintsika, na ny renitsika, na ny havantsika. Tsy afaka hiteny intsony izy ireo. Tsy afaka. Oka izay ny firesahana amin'ny maty. Satria i Abrahama eto dia mampafantatra an'izany koa. Izay no natonga ny Abrahama niteny tamin'ilay mpanan-karena fa hoe manana any Mosesy sy ny Mpaminany izy. Ary eo amin'ny 1:30 dia niteny mitsy Abrahama hoe raha tsy miaino any Mosesy sy ny Mpaminany izy dia tsy ety ino izy na dia misy mitsangana amin'ny maty aza. Amen. Mitsangana amin'ny maty no teneniny, fa tsy hoe koa iny fa andefa olona ray maty ho avy andeha hiteny any. Ny fitsanganany maty no tenenin'ny Abrahama eto. Ry havana, mila isika tena miverina amin'Andriamanitra. Oka isika ahalala tanteraka ny sitrapon'Andriamanitra, fa tsy ny zavatry ny tany. Oka tena hiala amin'ny zavatry ny tany isika. Oka tena hisaraka amin'ny fitiavana izao tontolo izao isika, fa very any amin'ny afobe raha mbola tia an'izao tontolo izao isika. Na i Jesosy ary dia efa nampitandrina antsika ao amin'ny Matio 5:12. Oka ianao no hamaky izany. Eo amin'ny tapany farany eo dia miteny ny Tompo, any no isy ny fitomaniana sy ny fikitroanify. Amen. Ry havana, zava-doza ny any amin'ny afobe. Ka oka isika hitandrina. Ohabolana 17:20 dia manambara ihany koa ny fitoeran'ny maty sy ny tanin'ny fandringanana dia tsy mety voky. Toy izany ny mason'ny olona tsy mety afapoa izy. Amen. Ny fitoeran'ny maty sy ny tanin'ny fandringanana dia tsy mety voky. Tsy mety voky tompoko ny afobe. Tsy mety voky satria i Satana dia mandravarava, misitona mba hiaraka-ijaly aminy any amin'ny afobe. Ny afobe dia ho azy sy ny devoly, fa tsy ho antsika zanak'Andriamanitra mihitsy. Fa raha tsy miverina amin'iray isika, raha tsy miverina amin'ny Jesosy isika, dia very, dia tsy maintsy ariany Tompo koa any amin'ny afobe. Rehefa manaraka ny Satana isika, rehefa manao an Satana ho raintsika, dia izay ny antsika vitatreo. Oka isika hiverina amin'ny Jesosy. Oka isika hiverina amin'Andriamanitra raintsika, izy naharentsika,
izy no kolokolo antsika, izy no natoy antsika toy izao. Izy rery ihany no tokony iverenantsika. Ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy 20:10 no manambara fa ny any amin'ny afobeny tompoko ka ho an'ny devoly. Ovakiko izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo dia hijoro vavolombelona ako. Ary ny devoly izay namitaka azy dia natsipy tany amin'ny farihy afo sy solofara izay misy ilay bibidia sy ilay mpaminany sandoka koa, ary ampijaliana andro amanalina mandrakizay ireo. Amen. Zany ry havana no manambara fa any devoly sy any satana ny afobe fa tsy ho antsika mihitsy, ka oka isika hitandrina. Ry havana, tamin'ny atalata teo, vao 3 andro lasa izay, dia nandeha niantsena izahay mivady. Dia ny zavatra niseho no nivoaka avy tao amin'ilay magazin anankiray izahay, dia tena nalahelo be ny foko, satria nahita tovovavy, angambany raha misy de misy izy io eo amin'ny 7 taona eo. Dia izy io zany mipetraka amin'ny tany mangataka, vazaha izy io. Dia gaga satria manomboka may misy ny tanora mangataka aty aminay aty. Dia nalahelo be zany ny foko nahita ny tovovavy io, ary hitako fa hoe vao tsy ela mihitsy izy io no mangataka toy io, satria na ny fitafiny dia mbola madio zany, tena hoe mbola madio. Dia tena otsa be zany ny fanahiko tato anatiko, dia nanantona anazy ahako, dia nanontany hoe fa maninona ianao, fa ahoana na tonga an'izao, dia nazavainy tamiko. Ohatrohatray zany no niteneniko taminy, dia noho avy eo niteneniko momba ny amin'i Jesosy izy, notoriako an' Jesosy izy, dia nomeko vola kely izy, dia niteny taminy hoe tianao ve raha hivavaka ao anao aho, dia eny hoy izy. Dia napetrako taminy tanako, dia nivavahako ilay tovavy, nivavahako ilay tovavy, nientiko teo anatrehan'i Jesosy, niangaviako tamin'ny Tompo. Ry havana, tokony ohatran'izany no ataontsika, manatona ireny mpangataka ireny, na maloto izy na tsy maloto izy, dia tokony isika anome an'izy ireny, hikarakara an'izy ireny, ary koa indrindra ampalala an'izy ireny an' Jesosy, ary koa hivavaka ho an'izy ireny. Ry havana, tsy ny olona madidio ihany akory no tokony anatonantsika, fa ireny mahantra ireny, ny mpitondra tena, ny mpangataka ireny no asain'ny Tompo ho karakaraintsika, izay voasoratra ao amin'ny teniny izany. Ary baiko nomeny Tompo izany ao amin'ny Matio 5:20 no manambara izany tantara izany. Ary baiko nomeny Tompo izany ao amin'ny Matio 5:20 oka ianao amaky izany, eo amin'ny 9:130 ka hatramin'ny 9:40. Araka ny tenin'i Jesosy ny amin'ny nona, eo ihany koa ny marary, eo ihany koa ny hovangina ny tranomaizina. Izay tsy manao izany dia manambara ny tenin'Andriamanitra fa hiala ho any amin'ny fampijaliana mandrakizay. Ry havana, fa ny marina dia ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Ny ratsy fanahy zany izay tsy mandraraha an'ireny majinika ireny, satria ny Tompo dia manambara fa ny nataontsika amin'izy ireny tahaka ny efa ataontsika amin'ny Tompo. Ry havana, oka isika hiova famindra amin'izay, ary tena anao izay sitrapon'i Jesosy sy lalan'i Jesosy, fa efa kely sisa dia ho avy Jesosy. Mbola misy hafa ihany koa ny fataoko raha ohatra ka tianao ho atao ihany koa. Rehefa anome sakafo ho atao anatin'ny frizidera satria ty aminay aty araka ny teneniko hoe misy frizidera zany amina trottoir afaka asiana sakafo omena ho an'ny mahanitra. Dia nasain'ny fanahy masina asiko taratasy miaraka amin'ny ilay sakafo omena, dia manoratra tenin'Andriamanitra eo ao.
asiko verse zany dia ny teny izay asainy fanahy masina teneniko dia tonga dia hoe repentez-vous mibeba ianareo ary hoe ho avy Jesosy Kristy dia miteny koa hoe misy ny elo ary manome verse eo ambany. Ry havana, tsy fantatro na iza ny olona maka anireny sakafo ireny. Fa rehefa mandalo indraindray na afaka adiny ray na vao tonga eo fotsiny dia efa misy olona miandry sahady vao ametraka ilay sakafo ao anatin'ilay frizidera. Tonga dia maka ny olona. Tsy mila miteny firenkory itsika indraindray satria tsy hitantsika ilay olona tsinona, fa ny tompo no miasa amin'ilay olona avy eo, fa isika mivavaka ho azy. Oka isika tompoko tena hoe anomana ny fanahintsika ody any an-danitra. Ody any an-danitra satria araka ny tenin'ny fanahy masina dia hoe ny fitoeran'ny maty. Ny fitoeran'ny maty. Izay no tiany ampitandremana antsika anio. Mahereza tompoko fa tiantsika ny tompo. Mbola hiverina eto aho raha mbola misy ny fotoana omeny Jesosy tompo. Voninahitra ne ho an'Andriamanitra irery ihany ary fiadanana ho an'ny olona izay ankasitrahany irery ihany. Amen. Veloma tompoko.